Amin'ireo malala tanana sy fikambanana ary sokajin'olona avy amin'ny sehatra samihafa ihany koa no tonga manatona eny amin'ny foiben'ny BNGRC Tanimora manolotra fanampiana ho an'ireo trabona any amin'ny ilana atsimon'ny nosy iny hatramin'ny herinandro lasa teo. Nanantanteraka izay asa fanasoavana izay indrindra moa ny vondrom-panabeazana ASM sy ny mpitatitra tamin'ity androany ity. Ravakarandriamanala sy Mamy Rasamuely. Nanao sesilany ny fanolorana fanomezana ho an'ireo trabona any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny tamin'ity androany ity teto amin'ny foiben'ny BNGRC Tanimora. Isan'ny nanao izay asa fanasoavana mpiray-tanindrazana moa ny vondrom-panabeazana ASM izay nanolotra fitaovam-pianarana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy lelavolo ka ny totalin'ireo fanomezana ireo dia manodidina ny 3 tapitrisa ariary teo eo. Ny sekoly sy ny mpianatra moa no nanao rakitra ka nafana namora ireo fanomezana ireo. Voalohany indrindra aloha samy malagasy eo ilay voninkazo mahatratra ny raha nahita rehefa fahitalavitra iny ngamba raha mbola malagasy tsy jery fotsiny ny zava-maneno malagasy ohatran'ny teny amoron-delona zany malagasy aloha anankiray. Anankiray faharoa amin'ny maha-vondrom-panabeazana Vernay fa tokony toe-tsaina hitaizanany taranantsika tanora malagasy ny fifampizarana. Nandray anjara tamin'ity voikava mahatratra ity ihany koa ny fianakaviam-be ny mpitatitra nahitana ny solitena ny mpitatitra andrenivohitra, ny mpitatitra regionaly sy nasionaly, ny mpitatitra taxiville. Tonga dia toerana ihany koa moa ny solitena ny mpivarotra ny amin'ny toeram-piatsonan'ny fiara eny amin'ny fasan'ny Karana. Dia nanolotra vary zay roa taonina mahery miaraka amin'ny lamba izay vao sy natolotry ny namana dia sy ny sisa. Izany dia natao mba ho marika ny firaisana amin'ireo namana any. Tsy fampiandriandry ary teo moa zany isorana ny BNGRC, tompon'andraikitra ny BNGRC fa nanome fanantenana zareo fa ho tonga tosoany amin'ireo namantsika sy ireo havatsika hiaran'ny fahoriana sy fahasahiranana ny atsimo izao fanomezana izao. No marian'ny mpitatitra fa somary nena ny mpanjifa ny zotra mampiasa ny lalam-pirenena fahafito atao aoriana ny fandalovany rivodoza Arona. Tsy nisy fatapahana kosa ny lalam-pirenena iny ary efa niverina miasa ireo mpitatitra regionaly ao Toliara amin'izao fotoana izao raha voaterina mpiato izany nandritra ny fotoana fohy.